Haleluya, nandelea safari. Hallelujah, 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 hallelujah. Andiamanita lumanzaka. Hallelujah, 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 hallelujah. Andiamanita lumanzaka. Hallelujah, 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 hallelujah. Andiamanita lumanzaka. Hallelujah, hallelujah, Andiamanita lumanzaka. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaizinu, Anzaka, Duria, Anzaka, Duria, Anzaka, Duria, Hallelujah, Hallelujah. Situmpuna. Anzaka, Duria, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Situmpuna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Situmpuna. Kaizinu. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo, miarahabantsika rehetra tratran'izany andro krismasy, andro lehibe, fahatsiarovana lehibe, fifaliana lehibe, satria famonjena ny olona rehetra izay mino azy, izay mino azy. Krismasitsika androany dia izao. Ny anjely sasakalimbe mitonga tany amin'ny mpiandrondro ny teny hoe aza matahotra. Zay vao nahita an'izany anjely namirapiratra, tsy haijerena
tsy azo resana tsinitsinina fa daraboka amin'ny tany dolo ny mpiandrondry rehetra natahotra fa tsy mbola nisy nazavotra zany hatramin'izay ny ainana tonga dia nampitony ny anjely aza matahotra fa indry ilaza teny somafaly aminareo a fifaliana lehibe azonao zany fifaliana lehibe zany tsy takatra ny sainao zany ary zay nataon'Andriamanitra hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo androany any tanànany Davida midiny ety amin'ny olombelona hiaraka amin'ny olombelona iresaka amin'ny olombelona amahaolana ny olombelona mitory fiadanana sy fiainana mandrakizay ho an'ny olombelona rehetra teka ho an'i Jesosy tsika amin'izany zao nanaovako tsika azy ny raviarmino ihany no ataontsika hatramin'ny farany mangina hitako hoe mangina tsy mipelipelika tsy mandindina faly aza fa ampanajana ny ankofantsika eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fitiavany atsika vita zay a dia misy hira anankitelo non stop zany hoe tsy akijanona mihitsiny zay a fa misy mpitarika antsika tsiraray avy a eny dia asehozany fifalianao mba ho tsaroanao hoe tena misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra fa nomenao fifaliana hideranao a tsitsaka ho anao a mideran'Andriamanitra ozy a amin'ny folo rehetra amin'ny sainao rehetra fananao rehetra amin'ny amponga tapaka sy ny dia azy zay ny fanazan'ny soratra masina asehoy zany a fa teraka ho anao atsika rehetra ny mpamonjy teraka mihitsy ane zany nanomboka tamin'ny fiainanao izy efa 2 taona 5 taona naterahany tsy miova izy tsy miova mandrakizay zany nideratsika azy dikany zany a tsy iova koa ny fanarahany atsika ety an-tany hoy soratra masina hoe tamin'izay fotoana zay a ny tonga mpiandrondry misasakalobe rehefa tonga mpiandrondry misasakalobe tonga ny anjely eo aza matahotra fendro laza teny somafaly aminareo a dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra eto an-tany vakitsika amin'izay a ny Luka 2 Luka 2 9 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy Luka 2 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy mpiandrondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsany tandrina ny ondriny tamin'ny alina ary nisy anjelyn'ny tompo nitsangana teo anilany ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indindra izy ary hoy ny anjely tamin'ny aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo ary izao no famantarana ho anareo ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandro eo ampiananam-bilona ary nisy anjely maro be avy tany an-danitra nisy eo tampoka niaraka tamin'izay le ka hideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ne amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanany mety ambonin'ny tany ho an'ny olona rehetra voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery aleluia masina Jehova tompony maro enika voninahitra
tany rehetra averymeno ifaly sy ioby ary tsy akijanona mihitsy zany io ihanytsika ny itsaoka azy a dia aoriana amin'izay a tsy akijanona ntsony a ny hiratsika. Indro razakely manaraka atsika rehetra indro zazakely zanakimary tompony anjely nefa nakaty indro zazalany zanakindira iltonaritay isinuana mitalitati sindipundine afalitsilani manajatafe sesoluterana papatakasu edi matakani leibetuku sasanantenaina sasanantenana fundielame sadi tumpunaina manakeribe viraritani endipifali unipaminani isinume
Nitaumilika avuku ibunina wanganisha kaisame izazasu uwazana kanji ya maisha ilupataka poteti sadima yeinueti sana kanji ya maisha na ukimsiri bali sana kanji ya maisha na ukimsiri bali Isinute sopataka kami ubi isi mamuri simaga kami ubi Umebudinaisha kami teafatanana ubirite tumbuicha sinuasa amabana ilupataka poteti salima yeinueti sana kati ya manizia na ukiziri bali sana kati ya manizia na ukiziri bali Coba usir nao. Jehova wote rainai Akala sana niana Isaure Saumana Fala na yu Chaki Fala na yu Chaki Jehova Akala sana niana Isaure Saumana Fala na yu Chaki Fala na yu Chaki Patakana isituku mafika Umelayela Faliana mihoatra noho izany aza no nomeno ilay mpiandrondry fahiny. Tsy fahitany masony ny voninahitra manelatrelatra. Mba hitan'izany zay Jesosy. Mahita an'izany zay androany satria manoloana na entanao. Lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mame voninahitra anao zay mpanjakanay Andriamanitray mekoaka
eo amin'ny tongotra masina izay manambara ny tenin'ny anjely fahiny hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika ny vonin-tany rehetra. Amen. Ataontsika anio ireo miainoa dia ho toriana ny tenin'Andriamanitra. Andre ny teninao izay Jesosy, le teny fifaliana indrindra, ary ataovy ao anatin'ny fonay fahainao ny laza Immanuel no anaranao, aminay anao Andriamanitra, tena anay anao Andriamanitra, ary ho anao mandrakizay zay amin'ny fiainana i Andriamanitra. Miantso ny anaranao ary zay fanano masina ne hitoetra ny ampon'ny tsirairay avy amin'izao andro krismasy zao, mba hatakarany zava-dehibe nataonao teto ambonin'ny tany. Ny anaranao Jesosy ny angatahako izany. Amen. Napetraka amin'izay isika. Eny ry havana, zava-dehibe amintsika ny mahafantatra izany tantara amin'ny Jesosy izany, tantara tsy fahitanao, tsy mbola fantatrao. Zaza niteraka ho antsika, zazalahy. Fantatrao moa zany zazalahy zany. Zany zazalahy zany, zany ny tompon'ny tany sy ny lanitra, tompon'ny fanjakana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, tompon'ny voninahitra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, tompon'ny anjely rehetra, tompon'ny olo-masina rehetra, tompon'ny mino rehetra, analikisa any an-danitra any. Zany zazalahy ny mihinantsika zany, zay any an-danitra zay, zay fanjakana manakoako zay, zay herin'Andriamanitra any an-danitra sy ny fahefana nanao an'izao tontolo zao. Misy mazava, misy mazava, misy maizina, misy misy zany, misy zava-mananaina, misy rehetra io heriny zany Andriamanitra zany daholo. Nefa dia tonga
ety anamboatra anao olombelona tahaka anao, matsiaro nona tahaka anao, matsiaro mangetaheta tahaka anao. Zany no Andriamanitsika nomena antsika. Fomba fahatongavany fanetretena lehibe any trano nomby, zany nisy azy. Ora olona tsisy tsony ane trano idirany, tsy mba misy olona ade ray aza ve hoe mba mandrosoa aty aminay, fa feno olona ny tanàna. Ina moa feno olona azy? Na ampiakarina daholo ny vahoaka rehetra ny Galilia sy Samaria any Jerosalema manontolo, isoratra anarana recensement. Zay ny antson'Andriamanitra antsika olombelona rehetra, na ny manana na ny tsy manana, hanao recensement ho any an-danitra daholo tsika, tsy maintsy soratana. Takatry ny sainao zany. Ny aty an-tany moa dia hoe tsy maintsy soratana, fa no ny milona Jesosy koa, satria Jesosy atsony dodoly anatinazy tsy maintsy soratana. Zany fifaliana lehibe ataovy anatin'ny fonoa sy ny sainao ary ny fanahinao zany. Zay fanetreteny zay tiako anatin'ny sainareo, satria nahoana? Voalohany zao ny tenin'i Jesosy, lazainy tamiko ty zany ozy isika mahantra tahaka anareo hoe aza dininao zany mahantra mpandrafitra zany i Josefa zay nipetrahany na lehibe azy, ary mivarotra niny zioginy izy, na tonga azy miteny hoe entony zikako fa maivana ny zikako jerentsika Matteo toko 2:10 zany iarahantsika mijery daholo zany rehetrarehetra hoe ay tokoa moa misy an'izany izany Jesosy zany. Matteo toko 2:10 9:20. Endiny 9:20 manomaky tsika hoe makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavisatrentana, fa izaho anomenareo fitsarana. Entony zikako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady miambanaboa, dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo. Fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Mahantra kely mpitondra zioga nomby, fa nisaingany zioga entiny nataony Josefa rainy maivana. Mpanohy sarety, mpivarotra zioga, rehefa tapotra mahazo zioga daholo ny olona rehetrarehetrarehetra, dia indrandray ny entiny nataony ozy ianao
mpivarotra masikita. Mpivarotra masikita ngendrarany. Masikita n'inona moa zany ozy ianao e? Masikita na tsintsina. Zany tsintsina zany a fantatrao le fody andrasan'ny olona fa mangalabary rehefa masaka mivary le tanimbary. Iny fody iny a zarao efatra. Zany ay ebafalany tokotany zany zaraonao efatra niny fody iny. Rehefa tononao ny fody a ohatrany tianky beko ty, fa raha tononao ny tsitsina mbola kely no tianky keliko ty. Zany a no atonony Jesosy a dia amidy. Maharitra le zany a. Jereo soratra masina e. Hitanao zany a ao amin'ny Matteo 10. Matteo 10. Ny andininy 7:20. Makitsika hoe tsy varodraitivety, tsy varotivety ve no vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia ray akory azy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy hevelan'ny rainareo. Fantatrao zany, fantany hatramin'ny vidiny vafitivety. Samy vafitivety zany ane zareo ny ariarinao iny zaraina ohatran'ny ekotra e. Mbola zaraina 10 zaraina ohatran'ny ekotra zany, tsy misy dikany. Ary nandray anisy Luka 12. Luka 12. Ny andininy 5. 12. Ny andininy 5. Hoy izy hoe tsy erana ambatry va ny vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia ray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza hony a vo isany avokoa. Manisa volondohanao a hainy zany. Mpivarotra an'izany izy, mpivarotra masikita ny ho azy Jesosy. Ary mbety teniny misy no miteny hoe zany Jesosy zany any any mahantra e. Hoy ny olona sasany. Izy neka tsy mba nanana akanjo afa-tsy anankiray raha olona e. Raha olona nandritra ny 3 taona zenerahany tamin'ny mpianatra, tsy manana afa-kanjo ray. Malotony a dia miboridana izy manasa an'iny, dia miandra an'iny ho maina ohatra ny mpanasa lamba rehetra, izy mitanin'andro. Takatra ny sainao zany. Ianao manana impiry miova, ndray andro ana sasany mahavita impiry. Ray volana zay be indrindra dia miova indray. Ao anatin'ny taona efa 10, vidy lobaka, mividy zipo, mividy ninona, ny aza ray.
iny ray iny a no ny vitiny miaramila teny amin'ny azo fijaliana fa zay nahazo niny jamba ny anankiray tamin'ny miaramila tonga dia nahiratra teka ho an' Jesosy sika am'izany ny herin'ny fitafiana ray monja fitafiana ray monja raha mahazo ny rambon'akanjony fotsiny ahozy izy le marary tsy rambon'akanjo misy franja tsara tareny izy fa tena le rambon'akanjo le ohatrany jefotsy ohatrany akanjo gony tsy misy taile zany ohatrany akanjo gony zay ny akanjony zareo ny tantara rehetra na dia ny rambon'akanjony fotsiny azay masina miteka niny le raha mandoa izay tsy nitsahatra regla nandritra ny 12 taona taitra izy zay ny mahandriamanitra azy fantany olona manam-pinoana lazaiko anao zany fantany tsy mahazo azy tsy mahazo ny tongony tsy mahazo ny tanany tsy afaka manoroka azy mihitsy hoe mba avonjeo a Jesosy dia kanjony ady satria izy mandady amin'ny tany satria izy tafatsangana fa mandeha raha foana fa ny kasehany fotsiny iny fantatra Jesosy zay ne ny angonany na dia mahakasika azy fotsiny hoe Jesosy tsy amelako anao androany raha tsy mitaha zay finoana avy eo am-po zay le avy eo am-po mihitsy ny tadiabiny tonga dia izy hoe nisy hery mitsoka tamiko iza zany hoe tsy maintsy tadiaviny foana ianomino azy tadidio zay tsy maintsy hitany foana ianomino azy ary omeny zava-mahagaga mihitsy ianao raha vao mino sitranao azy sitrana 12 taona vera olona mandady amin'ny tany feno raha zarana mahatsangana ane zany aneme zany fotsy daolo ny tena andretra tsy misy raha tsony fa mandady tsy maintsy mahazo azy androany mba ataovy am'izao andro krismasy zany ho anao katekomenina nampianaro zay tsy afaka ao anatin'ny saiko tsy afaka anatin'ny saiko mihitsy zavatra hitany katekomenina moa mianatra ahona ny fomba fiantso an'Andriamanitra zany tena hoe arao ny soratra masina ny Mateo 6:6 manao hoe ianao raha mivavaka ianao midira amin'ny efitranonao dia hidio efitranonao dia antsoy ny rainao mangingina fa ny rainao mahita mangingina amaly anao mamaly tsy maintsy mamaly raha va manokana toerana mihitsy anao an' Jesosy hoe eto any eonako aminao Jesosy mangingina zany hoe amin'ny alina tsy maintsy amin'ny alina 12 alina hoy ny teny fa ny rainao izay mahitanao mangingina hamaly anao dia ozy le mpiasa vavy katekomenina mpiasa trano ampitomany na dia ny meritreritra azy ary zao ny teniny hoe anareo mpanan-karena zany dada ady lasa izy tomany izy any an-trano
sy mba manana efitrano a Jesosy mpiasan'olona ny aho hoe any an-dakoziny mba fatoriako velarana tsia zany ny fatoriako ataonao inona mozy lakozenay maloto ataonao inona mozy lakozenay mikoroto de tomanika alakely joro vavolombelona izy dradradratra ny tomany tela le tsy afaka ho an-tsaiko zany natory afa tsy nasasany tongotsony tsy navita tsony miraika amby folo alina zay va vitako ny asako fa nadiovana ny tranonay tranon'ny patron de amonjy any an-dakozia am'izay atory tomany a rehefa nytomany a tonga Jesosy fiinony Jesosy mafy aloha Jesosy asa manao hoe mahantra asa manao an'izany hoe mahantra zany tsy zakako azany tsy tantoko azany zany ozy mahantra ohatrandry mahantra ohatrandry taty ambonin'ny tany any afahazamanao an'izany ianao ny namako noroany takolako zany tsy sasatsony noroany tanako noroany tena hatramin'ny anko be tongotra aza ho any nonony azonao zany hatramin'ny anko be tongotra aza ozy nonony aza manao zany ho ay ianao fa zany ho akatianao hoe taitra izy nandoalika tamin'ny katekomenina tetra fa nitomany gogogogo be mihitsy hoe sotranao Jesosy tsy mba nahavity akanjo akory ny aho hoe am'le nareo katekomenina mandoalika etony zany tsy mba nahavity akanjo akory a Jesosy fanajako anao fa de ny tenako ny dioviko de omeko anao ko ny foko zany mivavaka tsara rehefa katekomena zany anompo an'Andriamanitra sambatsika mainty ndray andro anahita azy tselatra be ny foko rehefa tsara tariza ary efa mitondra zaza iny aminy teka ho any Jesosy tsika am'zany ora olona angazany ihany jereo nge ny marika toko 7 Mattio marika toko 7 marika toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 vakitsika ne toko ny andininy 7 ny anaran'i Jesosy miaraka tsika ary Jesosy mba ny mpianany niala teo ka nakany amin'ny ranomasina ary nisy olona maro avy tany-Galilea nanaraka azy ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerusalema sy Edoma sy tany andafy ny Jordana ary tany amin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandre zay zavatra nataony dia nakeo aminy ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba nisy sambo kely hiandry azy noho ny abetsahan'ny vahoaka fa andro mifanety eo aminy fa efa nasitrina olona maro izy ka dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra manana aretina ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia nekoka teo anatreny ka niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra ary nandrara azy mafy izy
tsy hanao zay ahafantarana azy. Raha olona vahoaka marobe mba fantatro zany hoe tanànany Tiro, Sidôna, Galile ohatrany hoe tonga hatrany Ambatolampy hatrany Mantsakandrina hatrany Antsorobe ohatran'izany zany vahoaka zany miaraka ny olona eto Antananarivo takatry ny saina hoe maro be tsy tambo isaina dia hoy izy hoe ame sambo kely eny anaty rano izy sisa mipetraka fa tsisy toerana tsony hipetrahany vahoaka, tsisy toerana tsony hipetrahany vahoaka. Zany ny vahoaka manaraka an' Jesosy. Fa nga hoe manaraka azy foana, inona ny antony? Tapitra ny sitrany daholo, tsy nahita an'izany ianao. Mba hafantatrao zany fifalian'ny jamba. Nisy jamba anankiray sitrana teo andravoavin'ny fivavahana tamin'izay fotoana zay. Wow! Sady ny tenin'ny ratsy izay tsara taretra an'izao dia opa variraraka voaka ny vavany. Verina indray ny anjabany. Be loatra ny fifaliana, tsy pahitany. Tenin'ny ratsy ny farany, fa tsy mba nisaotra an'Andriamanitra. Tsy takatra isaonao zany. Olona malemy zany tsisy dokotera mahavita an'izany tamin'izany fotoana zany. Hatramin'izao aza. 9 taona, 13 taona. Mitsangana. Sady mpangataka ny malemy. Gagany, fa tsy rangahy io ve le jamba mpangataka teto? Ento, tera. Lasa nanaraka an' Jesosy le zalahy iny. Mpivarotena ry raha olona. Mpivarotena. Koizany olona lambo zany. 3 vato. Tondra vato daholo ny olona fa maika mon'olona. Hoy Jesosy. Zetina lota taminareo 3 vato. Jiosy nahalala mihitsy fa raha vao diso amin'ny lalàna anankiray fotsiny ianao, diso amin'izy rehetra. Apetraka amin'ny vato. Raha vehivavy mo nisy nanameloka anao, tsy isy tomboko. Nierikeriky izy, lasa ny olona. Zaho koa tsy manameloka anao, tsangana. Amin'izao sisa zao aza manota intsony. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa mpamory rehetra sy ny vehivavy janga elo lalanareo any paradisa. Mpamory rehetra zany ndraiky lazika anao mpangalatra. Mpangalatra. Ohatrinona ny volanao 4 tapitrisa. Ay, me vola ary ataoko 2 tapitrisa sisa. Ny ambony anazy. Nanan-karena teto ambonin'ny tany zany. Matio ny anankiray, laza soratra. I Matio. Fa Matio ny mpanan-karena indrindra tamin'ny mpianatry ny tompo. Nanao service traiteur izy. Mpahandro sakafo ny mariazy rehetra anazy. Zany nanan-karena, nanefoefo mihitsy zany.
tongavan'i Jesosy. Tonga dia mibebaka. Niala tamin'ny asany, tsy takatra ny sainao zany. Ry Zakaiosy mpangalatra mihitsy zany amin'ny famoriketra. Dina faingana, zareo ny teny tonga, midina faingana amin'ny fahotanao, milala faingana amin'ny fahotanao, miaingana dia aingana, aingana, aingana. Tonga dia ny fahafantarana zany hoe hidina. Fa tonga tao am-pony fanan'Andriamanitra. Nidina koa io tompo fananako rehetra, meko ny mahantra. Ary zay nalaiko tamin'ny fanambakana, onerako avy efatra endry. Ny CD zany ianareo manana Netflix, jereo tsara fa misy zany eo fa tapitra ny zarainy teny an-tsena daholo, efa vitan'ny paquet ohatr'izao fananany rehetra, danaka ny olona rehetra, na tsipotsipony daholo ny mahantra. Tsisy mahavita an'izany. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa Jesosy. Voasoratra any an-danitra ny anarany fa zanaky Abrahama izy. Teka ho an'i Jesosy tsika amin'izany, raha vao mahafoy fanananao an'i Jehova mihitsy ianao ny fifaliany mandray anao mihoatra zay nataonao an'i Jesosy, meny anao any an-danitra. Mihoatra zay nomenao an'i Jesosy, meny anao any an-danitra. Jereo nefa ran'le mpivarotena, vonare mihitsy ny famonjen'Andriamanitra izy. Inona nataony? Anaraka anao a Jesosy. Iny angeka tonga nanao missionnaire tany Chine, tany amin'ny Sinoa. Masika be ny Sinoa tamin'izany, tonga dia nitapahany loha tany eny Ramatoidy. Martioran'Andriamanitra, voasoratra any an-danitra ny anarany. Jereo miteny vahoaka raha andeha ombonany aminazy fijaliana Jesosy. Hoy ny fariseo, le Nicodemos io io mpisolo vavan'i Jesosy rehefa ho faty izy. Niteny tena tren'ny Romanina rehetra sy mpitondra fanjakana. Jereo zao hitanareo, tsy mahavita ninninina mihitsy ianareo fa tapitra nanaraka an'i Jesosy daholo ny vahoaka rehetra, nanaraka teka ho an'i Jesosy tsika rehetra fa tsika koa mba anaraka an'i Jesosy sa tsy anaraka iaraka, dia tena iaraka an'i Jesosy. Dia jereo nao ange ny Luka 12:20 amarana anazy. Luka 12:20. Zany ny fifaliantsika any an-danitra any rehefa ratsy izay. Zao ny teniny, Luka 12:20. Ny 19:20. Fa 20:20 azafady. Niaran'i Jesosy, ary ianareo no nahatra nanaraka tamin'ny fakam-panahy
niatra tamiko ka izaho a dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nany andrenina raika hoa manendry fanjakana ho anareo ora olona fanjakana ray manontolo tendren'andriamanitra ho antsika tahaka nanandrenany ray aninona ondy mba 170 hihinana sy sotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakan'andriamanitra sady hipetraka eo ambony seza fiandrianana itsara ny firenena rehetra. Takatra ny sainao zany nanendry fanjakana vahoaka be ne zany anome voninahitra anao zany vahoakatra ny entinao zany vahoaka ho tsarainao zany araka nitovy amin'Andriamanitra mitovy amin'Andriamanitra fara iray latabatra aminy iray latabatra aminy efa nylazaikanareo ty tantara ty fa raha vao maty mamalala maty 3 andro na 4 andro dia nisy anankiray nanofy iraka tonga tany amiko na nofy adada fa netiny anjely tany an-danitra ony hitako tany ozy izy a pasteur lay le sinoa iny efa maty 2 volana angambo izy eny natapabolana teo talohan'ny mama zay ny hitako tany gagabea vahoaka amina tapotrisa natabatra lava be boribory tsy tamaso feno vahoaka maninona ondy sakafo ory pastera zao ny sakafonareo aty entoko enomby a tsisy taolana na ray ary efa voatetika tsirairay avy misy mpahandro ane any ny henakisoa efa voatetika tsirairay avy ny henondry zay hena ambiby rehetra eto ambonin'ny tany tsisy taolana ntsony amahay zany mpahandro an'izany ny vorona rehetrarehetrarehetra na norondy na nomendimendy zay ilain'ny tsiro rehetrarehetra anatin'ny vavanao a ambony latabatra dodododododody fa nedanaka ny finanan'ny olona zany pastera dia nahita ozy izy tovovavy anankiray lava volo manjabe aty enerina moa hitako fizy eo amin'ny latabatra eo sady mitsangana izy mihinana dia mipetraka izy mihinana dia mitsangana izy mihinana ry pastera fa mba manjabeta zany tovovavy eto hitako ety zany tozy pastera la hoe vadin'ny pastera Randrinatoandro teka ho Jesosy avy manjabe ohatry zany ny olona rehefa ty ambonin'ny tany tsy fantatra hoe raha vao mijery anao zosy zany le tsara tany atsika rehefa ny an-danitra na nytany an' Jesosy any alina onona hoa Jesosy fa mahavarina meno n'izany tantara zany fa ngamo ho ana tena mihinan-kanina be
adinonao nga ho sy teniko ty e nanendry fanjakana ho anareo a iray latabatra aminareo a any any fanjaka amin'ny lanitra mbola hinan-kanina noho izao tsika tsara lavitra noho izao tsika zay tonga any a tanymana tsy synodina iray aza de vakitsika farany teny Joba rera olona variana de variany Joba zay olo-marina teto ambonin'ny tany miteny hoe ao amin'ny Joba 5 9 sy ny 7 Joba 5 page 465 zany 527 Joba 5 9 sy 7 mamakitsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa raha toa kosa de hitady an'Andriamanitra any netaetany hitady an'Andriamanitra amin'izay a toy izy ary Andriamanitra ihany a no toloroko ny tena nanao fenianana mihitsy izy inona ny fenianana de izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa avereny kely hoe de izay manao zavatra tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa avereny farany de izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa teka ho an'i Jesosy sika an'izany a voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro eniko voninahitra tany rehetra amitsanganytsika rehetra raha hoe tsy misy hoay afa-tsy anao Jesosy afoky ny tany zao rehetrarehetra manan-karena na dia mahantra aza arahantsika teky zany Makarena unahita hati falya tanana falya kami Jesus situkala ya nati mahajaza bunanawe falya waminere ya falya we falya Jesus tukana ya nati mahajaza bunanawe falya waminere ya falya we falya Jesus tukana ya nati mahajaza bunanawe falya waminere ya teka ho an'i Jesosy interytsika misaotra an'i Jesosy manao hoe Jesosy misaotra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro enitsy voninahitra rehetra petraka amin'izay tsika fa vita ny krismasy anjaratsika amin'izay zao anofanatitra ho azy anomeny fotsika ho azy raha mandalo eto anao ka mandalo eto amin'ny prosesy eo a todely amin'ny azo fijaliana mihotrika tonga dia miteny misaotra Jesosy fa ty any ianao n'Andriamanitra azy
anao irany rakitsarytsika teo araka nefa voalazatsika ao anatin'le fanaharatsika teo sambasamba zany azy ay mariny zany atao ny ankizy kely miry miaraba rakizy ary misaota ny sampana rehetrarehetra fanavela ikely any tamin'ny krismasy ny sampana misaotra mankasitraka tsy mbola nahita ohatran'izany a fa raha taloha somary nala eloelo a tamin'tia tena tsaroa fa tena nilalao le ankizy nanao amin'ny fony rehetra nankalaza an'Andriamanitra ny fony rehetra tena tafiditra ho forosiny fananao hoe saotra Jesosy a fa ravoravo ny mpanompo kelinao teka ho an'i Jesosy ny sampana rehetratsika saotra ny sampana rehetrarehetrarehetra ao amin'izay a ny ankizy ataovy mafy ny hira ataovy ato Jesosy hoe tena mifonareo tokoa deran'Andriamanitra mankalaza n'Andriamanitra saotra rakizy zay ary dia mandra-pahatonga ny mpandrara rehetrarehetrarehetra momban'ny raharaha tsisy raharaha am-piangonana
fa resaka voady dia anao anniversaire-n' Jesosy sika anniversaire-n' Jesosy nareo ankizy ny tena mahay azy bonne fête anao Jésus nareo roa bonne fête anao Jésus nareo le mahay an'zay ery zay anao bisou 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 Jésus zay eto ary tsangatsika rehetrarehetra no bonne fête ay mbola manao rakitra tsy mitsangana zay pana pira aiza nareo mpanao bonne fête Jésus bon anniversaire Jésus misotra vita davoly ve nyrina voalohany mbola tsy vita voady aloha no vakinary dia faly miarabantsika rehetra fiangonana rehetra amin'izao andro noely izao ary mba ho teraka ao am-pontsika tsirairay avy ane Jesosy Kristy dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanatanteraka ny voady masina tsingeritaona naterahana omaly 4 Desambra Razafindrabe dia mangataka hira amin'ny firana fanampiny izy nanolotra vola 20,000 ariary firana fanampiny fa 420 ity Jesosy ny ampahafolo nomenao azy fanadimpisaonana vola 12,000 ariary
misaotra jesosy tamin'ny valibavaka mahagaga efa nataonao tamiko matoky aho fa ho tafatsangana hatramin'ny faran'ilay tranontsika amin'ny finition ampahafolony 6200 ariary ho an'ny sary feo ary fanatitra ho an'ny fifoazana 10 000 ariary izay mitotaly 16200 ariary voninahitra aneo anao jesosy miarabanao amin'ny fahaterahanao mba ho teraka tompoky ianao misaotra jesosy tena nomeny nofo moa izy omenandatsany rehefa avy eo dia misaotra dada ho ela velona ianao vola 10,000 ariary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery tsaroanay manokana jesosy ny tsingeritaona nahaterahanao tetỳ an-tany mba hamonjenanay zanak'olombenaka indro ny fanatitra izay atolotra ao anao no ny fitahinana atolotra ao vola 17,700 ariary ho an'ny dada misaotra jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ary ny fitahinao fa nahazo asaraikitra ary mbola mitsinjo hatrany ny ankonana dia mbola apetraka eo ampelantananao jesosy no avinay rehetra mba hanasitrananao feno ho an'ny dada sy ho fanomezana asa ho an'ny zokinay nanolotra izy vola 50,000 ariary ka ny 20,000 ariary ho an'ny dada 30,000 ariary ho fampandrosoana ny fiangonana misaotra jesosy noho ny famindramponao sy ny fitiavanao misaotra noho ny amin'izao krismasy izao mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana vola 40,000 ariary atolotra ho an'ny dada misaotra jesosy noho ny natafidirany zanakay miasa dia apetraka eo ampelantananao ny ho avin-drehetra 4,000 ariary fandraisana anjara ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ampahafolo-karena 70,000 francs misaotra anao a jesosy noho ny famindramponao dia miarahaba jesosy amin'ny fahaterahanao dia atao fiteraka ao am-ponay ka nasitrany anaretina rehetra amiko ianao vola 10,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny manitra 5,000 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 20,000 ariary misaotra anao zay jesosy fa natratra ny krismasy nanolotra izy vola 10,000 ariary ho an'ny manitra Bonjour Jésus et joyeux anniversaire. Misaotra betsaka jesosy fa natratra ny faha-enimpolo taonako tamin'ny 13 ny desambra lasa teo aho tantany mandrakariva ny fiainako rehetra ary mangataka fahasalamana ho anay menakavy kely fikisy fitahina izahay jesosy vola 50,000 ariary atolotra ho an'ny dada dia mba mangataka vavaka avy amin'ny dada ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any ampahafolo-karena ho an'Andriamanitra 26,000 ariary merci Jésus pour ton amour vola 40,000 ariary efa vita ve ny deuxième étage azafady tompoko mba harehatra ny jiro efa vita misaotra jesosy noho ny fitiavanao anay apetraka eo aminao ny fiainanay rehetra ny asanay vola 200,000 ariary ho an'ny granita misaotra jesosy tamin'ny fahasoavana azo rehetra tamin'ity taona ity mba ho vita soamantsara ny fianarana izay mbola ho ataoko vola 20,000 ariary atolotra ho an'ny sahirana ity indray jesosy ny sombony tamin'izay nomenao akely fa vokatry ny foko 20,000 ariary ho an'ny granita ny fiangonana tsy misy soratra 5,000 ariary miarabanao jesosy amin'izao tsingeritaona nahaterahanao izao ko indro manolotra fanomezana kely ampahany tamin'ny karamako 30,000 ariary atolotra ho an'ny fifoazana 2,000 ariary ho an'ny manitra rakim-pisaorana 200,000 ariary misaorany Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masiny tsy ho adino ny fitahin-drehetra voady masina atolotra ho an'Andriamanitra noho ny 5,20 taonako fa Jesosy Kristy no antony havelomako vola 5,000 ariary atolotra ho an'ny dada jesosy eo misaotra ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana arotsaka ao amin'ny tokantranonay tsy takatra ny sainay ny fiasanao 200,000 ariary anaovana ny granita ho an'ny tranon'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao asy ny ankonako misaotra betsaka jesosy tamin'ny tahinao ny fiainanay nanolotra vola izy 20,000 ariary ka 10,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary ho an'ny granita ny fiangonana ia zay saotra to anao processiontsika ifaly idera isotra avia itsaoka azy eto anao mijery ny azy zay leny itsaoka azy ao anatin'izany procession zany tsika dia isy fizarana bombo atolotra ny fiangonana ho an'ny rehetra mba ho mamy ny taona mamy ny fiainatsika eto amin'ity toerana ity angatahany jamika amin'izay hitondratsika ny hoe sambasamba zanahary taminany loranao anay zanaka malalanao anay
tsangantsika rehetrarehetra hanao zany hery zany. Entana.